Anisany manatombo ny faritra Atsimondrefana raha eo amin'ny fananana morontsiraka faran'izay lava raha eto Madagasikara. Lava sy midadasika araka izany ny ranomasina azo ifamezivezena sy ampiasaina amin'ny fivelomana andavanandro. Karariny sy hitsiny ny ankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny ranomasina sy ny mpampiasa azy. Io no nambaran'ny lehibe ny faritra Atsimondrefana Colonel Rabe Gilles raha nandray fitenenana nandritra ny fankalazana taty amin'ny faritra izay nanasana ny loholon'ny Madagasikara izay mpampiasa ny ranomasina rahateo. Fitaterana ny ranomasina natao ho an'izao tontolo izao. Io no lohahevitry ny fankalazana. Izany indrindra no antony nanaovan'ny fitondram-panjakana vaindohan-draharaha ny fanarenana ny seran'antsambo ny Toliara mba ahafahan'ireo sambo lehibe miantsona eto. Hoy ny taleny APMF Toliara. Zany hoe zany laha atao résumé zany tamin'ity tao ity dia maromaro zany gn'asa nataontsika tamin'ny poro. Nataon'ny fanjakana zany ho an'io poro ny Toliara io. Misy ezaka zany nataon'ny ministère du transport izay tanterahin'ny APMF le fagnatanterana anteasa amin'ny fagnatsarany pont Toliara. Atsika zany mety manomboka amin'ny volana mars tsika afaka manao mandramby am'izay. Fanirian'ireto mpandraharahany mba hijerena manokana ny seran'antsambo aty Toliara toy ny ao Morombe sy Morondava ankoatry ny eto atapitanana ny Toliara mba hoentina hampandrosoana ny faritra eo amin'ny sehatry ny toe-karena